Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Falimiraba tsika revako malala tratry ity Alakamisy fa 13 ny volana Oktobra ity. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintianina. Korintianina faharotoko fahaefatra, Korintianina faharotoko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Korintianina faharotoko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany satria manana izany fanompona izany izahay, araka ny nahazahoanay famindrampo dia tsy ketraka. Fa efa nilavinay ny zavatra takona mahaminatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'Andriamanitra izahay. Fa amin'ny fanehoana ny marina no iderahanay tena amin'ny fieritreretana ny olona rehetra eo imason'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very izany. Izay no hajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sainy tsy mino mba tsy pisahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra. Fa tsy ny tenanay no torianay fa Kristy Jesosy Tompo, ary izay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavana ny Mofonaina ho antsika amin'ity Alakamisy ity dia mampitodika antsika manokana amin'ny filazantsara na ny mpitory ny filazantsara, ny toe-panahy ny mpitory ny filazantsara, ary indrindra koa aza ny toko fahatelo manontolo dia ny voninahitry Kristy izay miantefa amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fa izay entina mampahirintsika dia ny andinin'ny fahatelo manao hoe fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very izany. Raha toa ka jerena ilay voambolana dia ny hoe raha toa ka takona na sarona na tsy miariary ny filazantsara dia miafina na takona ho an'izay very izany. Ny filazantsara rehefa malala dia tsy inona tsy akory fa fitoriana ny famelan-keloka izay nataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ny fandresen'i Jesosy, ny fahafatesana ho antsika no filazantsara. Dia mampatsiaro antsika ny tantaran'i Jesosy. Jesosy raha ohatra ka nombona tamin'ny hazo fijaliana dia fantatsika fa tena tapitendrombohitra, tena tendrombohitra. Ary tazan'ny olona rehetra ny fahafatesan'ny Tompo tao amin'ny hazo fijaliana. Teo afovoan'ny jiolahy anankiroa, ary ny olona rehetra izay nandalo azy dia nandatsa, naneso hoe io lay miteny manao hoe raha vao ity tempolo ity fa hatsangako ao anatin'ny atelona. Dia io lay io ny olona rehetra fa nahita izany fahafahambarakany Kristy izany. Io ny olona rehetra izay nandalo teo nahita ny raha jerena maha olombelona dia toy ny hoe sanatria faharesen'i Kristy satria niara-nombona tamin'ny jiolahy. Ny olona rehetra zany dia nahita ny hazo fijalian'i Kristy. Ny olona rehetra dia nahita ny fangiry firiany sy ny heverina hoe toy ny fiafaran'ny fiainany, izany azo ilazana azy. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty kosa Kristy dia tsy tena tapitendrombohitra tsy akory, tsy teny amin'ny havoana akory, fa tao an-jaridaina, tao amin'ny fasan'ny Josefa avy any Arimatea. Ary dia tsy ny olona rehetra no nahita ny fitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty. Ny olona rehetra
na ny maro de nahita ny fahafatesany, ny fangiry firiny, ny fijaliany, fa vitsy ny nahita ny fandreseny. Ary io le hoe raha miafina ny filazantsara ho Paoly de miafina am'izay ho very zany. Betsaka ny nahita ny fahafatesan'ny tompo, betsaka ny nahita ny fangiry firiny, betsaka ny nahita ny latsa nahazo azy, betsaka ny nahita ny satrotsilo ny lalovany, fa zao vitsy ihany no nahita ny fandreseny. Ary ny fiaina kristiana rehavako malala de tahaka zany ihany. Betsaka ny olona mahita ny fivavahana kristiana etsero, mahita ny trano fiangonana, miditra amin'ny trano fiangonana, asaina mamonjy mariazy, asaina manatrika faty, mahita fampavavahana amin'ny faty, tonga mifanotrina amin'ny tapakasy ny namana ao anatin'ny fiangonana, saingy zao vitsy ny mahita ny fandreseny Kristy. Vitsy ny mahita ny fitsanganany tamin'ny maty. Betsaka ny olona mijery ny vavahana kristiana ho faharesena. Hoe inona no antony ivavahanareo? Mampijaly tena fotsiny nareo, mandany volonareo, mandany fotoanareo, mandany andronareo nareo. Tsy alova ve matory maraina ny alahady? Tsy fandaniam-potoana ve ny fakanesana ny ampiangonana? Tsy fandaniam-potoana ve ny famakiana ny baiboly? Tsy fandaniana andro ve ny hazakazaka manao fanompona amin'ny fiangonana, mandeha mamangy, mandeha mamita didy? Tsy fandaniam-poana ve ny volanina reo any amin'ny fiangonana sy ny sisa rehetra? Raha miafina ny filazantsara ho Paoly de miafina am'izay ho very zany. Tsy ny olona rehetra kory nahita ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Vitsy ny nahita ny tsiro ny fiainana kristiana. Vitsy amin'ireo zay olona mahita trano fiangonana etsero, amin'ireo zay mahita asaina mamonjy fotoam-pivavahana na fanasana masina no ny antony ara-pianakaviana na ara-pifandraisana, betsaka ny miditra anaty fiangonana. Fa zao vitsy ny mahita ny fiainana kristiana. Satria nahoana rehavako malala? Satria ve Andriamanitra tsy miantso azy reny? Sanatria. Satria ve satrin'Andriamanitra ho very izy? Sanatria. Satria ve Andriamanitra ny nanafina ny filazantsara ka manao hoe ka satrin'Andriamanitra ho vitsy makao amin'ny fiainana? Sanatria. Fa tahaka ny tamin'ny tsanganan'ny tompo tamin'ny maty ihany. Vitsy ny nahita ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Saingy ireo vitsy nahita ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty de ny raha iny tompo ijoro vavolombelona tamin'izao tontolo zao. Na de vitsy aza, vehivavy vitsivitsy, apôstôly tambanivohitra vitsivitsy, mpianatra vitsivitsy no nahita ny tsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Ary Saoly aza, zay tonga Paoly, izay nanentsika ny fiangonana, de nahita ny Jesosy nandrehan'ny Jesoa efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Vitsy ny nahita. Saingy ireo vitsy ireo de ny raha iny tompo hitory ny fandresena, hitory ny filazantsara, mba inony irety zay tsy nahita ny fandresen'ny tompo, fa nahita ilay lafin'ny fangiry firina fotsiny ihany, mba inony fa velona Jesoa, saingy tsy nino izy. Zany rehavako malala, tsy hoe afen'ny tompo amintsika ny filazantsara mba ho veritsika, fa ny mahamaika ny tompo, asehon'ny tompo amintsika. Misy mijoro vavolombelona mandrakariva irahan'ny tompo, misy mijoro vavolombelona, misy mitory ny filazantsara, araka ny tenin'ny Paoly manao hoe tsy ny tenanay ange ny torinay, fa Jesoa ny torinay. Tsy ny teninay ange ny lazainay, fa ny tenin'Andriamanitra ny torinay. Ary miezaka izahay mitory ny filazantsara, tsy mandeha amin'ny hafetsena izahay, na ka mahatonga ny tenin'Andriamanitra matsatso eo anatrehan'ny olona, fa tonga mitory ny fahamarinana ao amin'ny tompo izahay. Paoly miavako malala, tsy miafina tsy nafenin'Andriamanitra ny filazantsara, tsy nafenin'ny fiangonana ny filazantsara, fa raha miafina zany filazantsara zany, raha tsy voarain'ny olona zany filazantsara zany, de zao tsy Andriamanitra no nahatonga azy tsy handray, tsy ny fiangonana koa, tsy ny mpitory ny filazantsara koa, fa miafina ho an'izay ho very, miafina ho an'izay nisafidy ny tsy haino. Otsika te manao hoe indraindray ny kristiana eny anivon'ny fiarahamonina tsika iray de mety mahita ime zany ny olona,
totery saina loatra ianareo kristianina. Maninona ny tsy manao an'izao? Maninona ny tsy atao zao? De hoe Paoly manao hoe zahay ange fa nilavinay ange ny zavatra takona mahamenatra. Ade io nefa tsy zaka ny olona ny kristianina ndraindray esoina aza nareo nga masina loatra, nareo teo masina, rehefa mba misy tanora mba mezaka ho amin'ny fahamasinana ndraindray de ohatry ny masiny marindrina, raha lehilahy de ohatry ny moperana, ohatry ny pasterana. Rehefa mba misy ankizy mba tanora mba mazotozoto mivavaka de hoe pastera, ngamby izy io no pastera na ngamby izy io no mopera. Eny tsy ratsy akory manao pastera na manao mopera, fa lay zary to ndraindray ho fanisony eny an-dakilasy eny, eny atokotany eny, ndraindray mena ny fanampina anarana mihitsy hafahafa rehefa kristianina. Lalovan'i Jesoa zany. Lalovan'i Jesoa zany. Ary de eto de zao tena ampianarin'ny tompo mihitsy mazava fa tsy miafina mihitsy ny filazantsara. Ny olona ny tsy mahatakatra azy, fa zay olona efa niona tamin'ny tompo, zay olona efa ho ao amin'ny fiainana de zao mahafantatra fa marina ny filazantsara, tsara ny fiaina miaraka amin'Andriamanitra, ary afaka miteny tahaka ny Paoly manao hoe Kristy no antony ahavelomako. Fa nytoin'ilay izy de manao hoe inona moa ny antony mahatonga ilay filazantsara takona? De satria Paoly manao hoe izay no hajambain'ny Zanahary, zay moa lazainy matetika koa, Zanahary n'izao tontolo zao, na Andriamanitra zao tontolo zao, ny sain'ny tsy mino. Zany hoe ny mahatonga an'ilay filazantsara miafina na sarina, lay filazantsara eo fa sarina izy nanarina azy, de satria jamban'ny Andriamanitra zao tontolo zao ny mason'ireo tsy mino. Zany hoe nosarona ny Andriamanitra zao tontolo zao. De makintsika efa nanazavany hoe anankiray am'izay Andriamanitra zao tontolo zao, ka isarany zao tontolo zao ankehitriny de ny administration ny toetrandro ankehitriny. Ninona zany? Totofana asan'ny olona, totofana atao tototra asa mandrakariva, atao atsipiria ny asa eny amin'ny fiarahamonina ny andavanandro, tsy ny mpampiasanao akory no ataonao kaisara, fa lay système, lay rafi-piarahamonina ankehitriny mihitsy de rafi-piarahamonina tahaka ny tamin'ny andron'ny kaisara, rafi-piarahamonina manandevy ny olona. Tononona fa hoe afaka ny olona, hoe afaka manao zay tiana atao, fa tena afaka manao zay tiana atao tokoa ve ny olona ankehitriny? Jereo amin'ny maso mazava, afaka miteny zay tiany tenenina izy angamba, satria hoe akalalahany zao, afaka mivory am'izay tiany ivoriana angamba izy satria malalaka, afaka manangana fikambanana ny olona, afaka mivavaka am'izay tiany ivavahany ny olona, zay ny tenenina, fa afaka manao an'izany tokoa ve ny olona? Aiza ny fotoana anaovany an'izany? Aiza ny fotoana anaovan'ny olona an'izany? Manomboka amin'ny 10 maraina izy miala ao an-trano, tsy tavavenina ao an-trano raha tsy amin'ny 10, amin'ny 9 alina, amin'ny valontsasany alina, de mandendreny ampitson'iny amin'ny 10 maraina de efa miala ao an-trano, amin'ny 9 rataraiky indrindra tsy tafiditra ao an-trano raha tsy amin'ny fito sasany alina, manomboka alatsinainy mifarana hatramin'ny zoma, ary mety hipaika hatramin'ny sabotsy mihitsy ary ny alahady trotraka. Zay vao eritreritra ny tokantrano, zay vao eritreritra ny raha tsy alahady koa raha mbola tototry ny asa. Fa lazaina fotsiny manao hoe nareo nge afaka, nareo nge afaka manao zay tiana atao, hoe tena afaka manao zay tiana atao tokoa ve? Saingy fahafahana anaty vala ihany, mena fahafahana ihany ny olombelona ankehitriny, fa tsy tena afaka izy satria tototry le fitadiavana, tototry lay asa, tototry ny zavatra maro samihafa ny lohany, de jamba izy, jamban'ny fitadiavana, jamban'ny materialisme, apetraka be de be eo anoloan'ny olona ny zavatra tsara isan-karazany. Zay entiny toetrandro ankehitriny tsy ny fitafiana ihany, fa ny fitaovam-pivezivezena, fiarakodia, ny fitaovam-pifandraisana, ny fanaka tsara, zany rehetra de manitona ny mason'ny olona, ka mahatonga ny olona hanao lahara-pahamehanana zany, de miasa mafy izy mba hahazahoana an'iny. Zao ndray zao karazana fahita lavitra ohatr'izao ny lamaody, fahita lavitra tsy fisaka intsony ny écran, fa fahita lavitra izay ohatr'izao ndray ny endriny, zao ndray ny finday malaza, de mivoaka reny. Ary dia miezakazaka ny olona mba hanana azy mazava ho azy, satria tsara, ahoana moa tsy anirinao zavatra tsara.
ianao olombelona nitezaina ikendry zavatra tsara sy anana tanjona de zao mikendry anana an'iny nefa de zao tsy maintsy miasa mafy de jamba lay maso de miasa ho an'ny fitadiavana fotsiny ihany, tsy mety afa-po mihitsy de adino ny zava-panahy, adino ny fivavahana fa na in'iny lay système mihitsy na le rafim-piaramonina mihitsy tseratera-jerena mody hoe lafiny hoe aka inona mo misolo fiarakodia foana nge de mitady mpaty azo fiarakodia inona tao mba azahoana fiarakodia, ny olombanona de tsy mangalatra fa miezaka manangona miasa mba azahoany fiarakodia tsara ohatra mba azahoany tsara mba afaha mitsangatsangana afaha manaovaka ny zatsy aroa de miasa mafy izy lay asa mafy iny nefa ny mampanadino azy ny zava-panahy, mampanadino azy ny filazantsara mahatonga azy tsy mahatsiaro hoe tokony izara tokony anome satria tototro lay asa izy tsy fanaininy zay mahatonga hoe noajambaina niarana izy eo tsy hoe fananiny no jamba fa niarana lay fahajambana izy zany hoe lay rafim-piaramonina lay système no manajamba azy satria aparitaka lay zavatra tsara aparitaka lay zavatra mahafinaritra de miezakazaka mamonjy any izy miasa mafy izy mba azahoana an'ireny de zay mahatonga hoe noajambaina izy de miafina aminy ny filazantsara. Afaka malala eo no mahatonga atsika andiny tena, eo no mahatonga atsika kristianina manao hoe makaiza raha motsika zany ny filazantsara izay midika hoe fiainana, midika fandresena, midika fifaliana de mety ho takon'io, mety ho ajambainy ny Andriamanitra zao tontolo zao tokoa isika de tsy hitatsika lay filazantsara. Afaka malala hoy Paoly eto manao hoe raha miafina ny filazantsara de miafina am'izay ho very fa ianao kosa tsy very ka fantatrao ny filazantsara lahara-pahamena aminao ny filazantsara ary dia manana fifalian'ny filazantsara de hoy Paoly manazava azy amin'ny 9:9 manao hoe fa Andriamanitra ngeny napahazava ny fonay de avako malala ny filazantsara de mampahazava ny fon'ny olona rehefa torino io filazantsara io de mazava ny fon'ny olona ao anatin'ny fon'ny olona mantsy ny toeran'ny haizina raha miteny zany boky ny Genesis arak'izay tenen'ny Paoly io manao hoe fa Andriamanitra no efa niteny no efa nandidy ny hoe misy mazava de izy koa no mandidy ny ialan'ny maizina ao anatin'ny fon'ny olona ka mahatonga ny fon'ny olona mazava, miteny hoe misy mazava zany de tonon'Andriamanitra ao anatin'ny fon'ny olona koa ka miala ny aizin'ny fon'ny olona de manana fo mazava ny olona. Ny filazantsara afaka malala dia mitondra fahazavana ao am-po, fo mazava. Inona moa no hoe fo mazava? Eto Paoly any de mampiasa ny voambolana jiosy mihitsy rehefa miteny hoe fo leb kardia moa ny teneny azy anatin'ny teny grika dia lay teny hoe fo eo de milaza ilay ivony mahaolona ny olona, zany hoe ilay mitahiry ny tantara, ilay mitahiry, ilay mieritreritra, ilay tsy hoe fihetseham-po fotsiny fa ilay mitahiry ny fikasana, ilay mitahiry ny vina, ny nofy, ilay mampihetsika, ilay mamelona, ilay ataontsika hoe mahaizy azy ny olona mihitsy ny fo eto. De zay no azavain'ny filazantsara, tsy ny tanan'ny olona, tsy ny tongotry ny olona fa izao ny fo izay mamelona ny olona toeran'ny aina no azavain'ny filazantsara. Afaka malala tsy miafina ny filazantsara satria efa no azavain'ny tompo ny fotsika de manana fo mazava isika, manana fo madio, fo mazava zay itoeran'i Jesoa, itoeran'ilay filazantsara ary rehefa manana fo mazava fa tsy fo maizina de zao manam-pitiavana. Ny fahazavana rehefa ko malala de angovo, aza tonono zany fa ny fahazavana de angovo
raha mitenitsika hoe fahazavana de fatatsika rehetra na de am'izao andro atsika zao moa de vomaika mazava vomaika fatatsika fa ny hazavana de angovo ka ny olona madio fo ny olona manana fahazavana ao anaty de izao mafana fo amin'ny asa tianao zavatra ao an'Andriamanitra zay no mahatonga hoe ny filazantsara rehefa toriana de miteraka asa miteraka fanoloran-tena mahatonga angovo hetsika anompo an'Andriamanitra fantatsika fa ny aizina de miteraka fahalainana rehefa tsy metsika ianao atao ve tsy metsika amin'ny toerana anankiray na ao ampandrina fotsiny ary na mipetraka eo amin'ny sezara de mangatsika ianao fa rehefa mafana rehefa ohatra ka mihetsiketsika dia satria mazava dia ny hazavana mahatonga anao mihetsiketsika mahatonga anao miasa de mahatonga hafanana mazava ho azy zany ny aizina sy ny fangatsiahana de mifanakaiky ny aizina sy ny fangatsiaha-po de mifanakaiky matetika ny olona ao anatin'ny aizina de mangatsi-po zany hoe olona tsy manam-pitiavana fa ny olona rehefa ao anatin'ny hazavana de mafana de manjary manana herim-po sy finiavana tianao zavatra rehavako malala hoy Paoly eto manao hoe raha miafina ny filazantsara-nay de miafina am'izay ho very zany lay filazantsara de zao mahatonga atsika anana herim-po mahatonga atsika manana angovo te hiasa rehefa miainy ny filazantsara sika rehefa mandre ny filazantsara rehefa miaina ny filazantsara mitory ny filazantsara de manana herim-panahy manana hafanam-po te hanao zavatra te hamonjy ny hafa te hitaona ny hafa te ezakazaka satrinao folo ny tanana satrinao 8 ora aza ndray andro satrinao ho ela velona mihitsy aza ny olona itoeran'ny fahazavan'ny tompo tsy mba olona maniry ho faty ny olona itoeran'ny fahazavan'ny tompo tsy mba maniry olona hafa koa ho faty engana izy ho faty fa ny olona itoeran'ny fahazavan'ny tompo ny fony de maniry aza tahaka amin'ny Paoly manao hoe raha nytiako de maty ahako andray ny filazana ao amin'ny tompo saingy noho ny aminareo de izao te ho ela velona rehefa koa malala ho ela velona amin'ny fitoriana ny filazantsara ny olona manana fahadiovam-po ny olona manana fahazavanam-po de te ho ela velona satria izara fiainana izara fifaliana tsy maniry no faty atovy maty aingana tompo tsy zany fa engany atompo salama engany atompo ho ela velona engany atompo afahako manompo anao afahako mizara fifaliana afahako manome afahako mitory ny filazantsara rehefa koa malala engany ho tsapanao fa ao anatinao ny fahazavan' Jesosy ary io fahazavana ao anatinao io aza vela ho takona misy ny vata famarana hoy Jesosy manakona ny jiro inona ny vata famarana ny mety ho aiahy ny tebiteby ny fiainana ny tahotra ny fanahinany amin'ny hoavy ny etraketraky zao tontolo zao ny fahasarotana ny fitoriana ny filazantsara zany rehetrany de mety manarona lay hazavanao aza manaiky zany fa mijoroa ary de meteza hibanjina ny Kristy lay tena fahazavana marina aza saronana amin'ny vata famarana ny hazavanao fefa ny teny ny tomponao hoe misy mazava de efa mazava ao am-ponao zany Jesosy no zany de matoky fa tsy olona ny laviny ianao matoky fa tsy olona ho very ianao fa olona efa ao amin'Andriamanitra efa ao am' Jesosy de mahereza manompo azy amin'ny fitiavana manompo azy amin'ny fifaliana ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa tsy mba nafeninao anay ny marina efa nanafatra anay ianao amin'ny teny manao hoe tsy ataoko hoe mpanompo ianareo fa ataoko hoe sakaiza ary efa nambaranao taminay ny marina rehetra tompo avao zany fanoloran-tenanay aoka ny fahazavan'ny tavanao anjaka ty am-ponay ahafataranay ny marina ary anafaka anay tsy ho andevony zao tontolo zao tsy ho andevony filany zao tontolo zao sy ny Andriamanitra zao tontolo zao tompo reharehanay ny filazantsaranao de torianay sy ambaranay amin'ny manodidina anay amin'ny mpiarabelona aminay mba tsy afina amin'izy ireny koany ny famindramponao sy ny filazantsaranao da iny tokantrano tsirairay tompo zay miainy zao Mofonaina izao
anjakan'ny fahazavan'ny filazantsaranao, anjakan'ny fifankatiavana, anjakan'ny fifamelana sy ny fifandeferana. Da io nisambatan'olona avaozy isan'andro ny fanoloran-tena mba hananan'izy ireo fiainanao aminao Andriamanitra, ny marary sy trano, ny mananady ampanampahirezo. Aoka tompo ahy saotra anao noho ny amin'ny zavatra rehetra, saotra noho ny fahasoavanao iainana isan'andro, dia mametraka ny tanindrazana hatramin'izay eo ambany fahasoavanao Jesoa. Amen.